Ny fitsinjaram-pahefana eo amin'ny ambaratonga fampianarana ny fitondram-panjakana malagasy. Nahazo lycée ny commune ambanivohitry ny Efôtsy district Toliara Faharoa izay nampitondray ny anarana hoe Ginomamy. Fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana sosialy avy any Frantsa ABC Domino no nahavita izao trano ary fomba izao. Efa nanorina sekoly vitsivitsy ny fikambanana. Misy sekoly ambaratonga voalohany 5, CEG ray miampy an'ity lycée eto Efôtsy ity. Misy atelier de couture 3 ary jardin potager 2. Miisa 77 ny mpampianatra sy mpiandraikitra malagasy miasa ao amin'ireo sekoly rehetra ireo. Ary 2,900 ny totalin'isan'ny mpianatra mandrato fianarana ao. Raha ny lycée Ginomamy manokana no resahana dia nanomboka ny taona 2015 nanorenana azy ary naharitra herintaona sy tapany izany. Ny 19 septembre lasa teo no nisokatra izy. Amin'izao fotoana izao izy dia mbola mitambatra ho CEG sy lycée. Ka ao amin'ny CEG dia misy classe de 6e anankiroa, classe de 5e anankiroa. Ary eo amin'ny lycée kosa dia misy classe de seconde anankiray. Misy mpianatra 196 eo ambanin'ny fitantanan'Andriamatoa Ambinitsoa, proviseur ny lycée izay efa nijoro teto anatrehanareo teo, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Zava-dehibe tokoa ho anay eo amin'ny Sisko Toliara Faharoa ny fahavitan'izao foto-drafitr'asa izay tena ngeza sady tena manara-dalàna zao satria anisan'ny mampihena ny fitsoahanan-daharana izay aty amin'ny faritra atsimo. Izany anefa dia anisan'ny politika ny fanabeazam-pirenena voalohany mba hampihenana ny fitsoahanan-daharana ho an'ireo zaza izay mianatra an-dakilasy. Fisaorana ireto fikambanana avy any ivelana ireto fitondram-panjakana malagasy. Tsy hisy raha tahaka izao koa ny fampandrosoana zay andrasantsika amin'ny fanjakana foibe satria miankina amin'ny fampianara ny fampandrosoana eto Madagasikara. Be dia be ny asa zay vita izay ary tsy miangatra amin'izay vita rehetra izay tsika ato amin'ny Toliara Faharoa. Raha ny lycée no isaina dia efa miisa 8 ny lycée ato amin'ny district ny Toliara Faharoa. Miezaka mampiroborobo ny sehatra ny fanabeazana amin'ny faritra litoraly ny fikambanana ABC Domino. Maro avao ty tany nagniry mba hisy foto-drafitr'asa manahaka an'izao kanefa inareo Efôtsy eto no nahazo azy noho ny asa nataony ABC Domino ka isaorantsika bevata andreo zay asa tena goavana zao. Ny ABC Domino moa fa maromaro avao zay asa nataondreo eto zay, nanomboka agny Andranotoky ka hatrany agny Ajabelitsaky, misy le PP hitatsika iaby maro agny rey. Zao reo nanao an'ity lycée ty mino zahay fa tsy hijano ny ABC Domino fa hitohy izay asa hataondreo zay amin'ny fagnasoavana sy fagnampihanatsika toy ny fagnampiana zanakitsika amin'izay resaky fampianara zay, mampirisika atsika iaby ray aman-dreny mba hampianatsanaky satria asa bevata zao fandava tena bevata nomen'ireo longotsika baka andafy agny ireo antsika zao ka laha itsika ro miraviravitagna dia manjary halahelo reo. Anisan'ny kominy vaovao ny kominy Efôtsy. Raha izao fahitana azy zao dia hita taratra ny fandrosoany. Maro ty kominy vavariaky toy nefa notendraindriahary ho eto Efôtsy ny hampiharana sy ho fianarana fanorenana lycée eto izany tompolazy tompoky vavy. Tombony ho any Efôtsy zany dia kominy vaovao ny kominy ny Efôtsy. Izay tsy maintsy hitadiavana andalam-bola mba hampijoro satria hazomanga ny birao. Dia tsy maintsy ho tanteraka izany construction na ny fanorenana ny bureau kominy eto Efôtsy tompolazy tompoky vavy. 970 na 196 élèves
ny mpianatra eto am'izao fotoana zao. Misy ny 6e ary misy ny 5e ary ny seconde. Dikan'izay de mbola mila ny sensibilisation na mila antsika ray aman-dreny hampirisika ny zanantsika andeha ho any an-tsekoly. Tombony ho antika zao zava-misy zao ary tsika dia ao andambosy ny fitondram-panjakana hatrany izay tariny filoha Hery Rajamampianina ity kominy ny Efoitsy ity. Misy natao hoe mitsangana ry malagasy zay faritra tsy mandefa ny namorona koa hoe mipetsara ry malagasy 2023 koa fakahita tomplasy tompoko vavy. Message zany hoen'ny Madagasikara manontolo satria ny firenena misy ny instabilité politique de tsy mandroso. Fa dia miara-misy salahy izahay député maro anisa ao anatin'ny lampanjakana antemera-pirenena miara-miasa amin'ny gouvernement sy miara-miasa ny filoham-pirenena izay voafidim-bahoaka tamin'ny 2024. Tamin'ny taona 2024 no nanomboka ny asa amin'ny faritra litoraly mianatsimo ny fikambanana ABC Domino ka sekoly miisa 7 no voaorina sy ny 5 ambaratonga voalohany ray CG ray lycée miampy fampianarana zaitra.